aminareo rehetra nyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio zoma fa 7 ny volana May 2024. Zay mbola ibanjinantsika hatrany ny amin'ilay loha hevitra hoe ankato avy ny fitarihan'ny fanahy masina. Omany antanantsika ary ny salamo fa 7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Aorian'ny salamo dia ny hira fa 7 ny andininy voalohany sy ny fahatelo ary ny fahaefatra no ataontsika. Rehefa hitantsika ary ny salamo ny andininy fa 7 hatramin'ny fahadimy, andininy voalohany hatramin'ny fahadimy, dia andeha rahantsika miredina ho fiterahantsika an'Andriamanitra. Jehovah ny mpanjaka, aoka angovitra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobimy izy, aoka iorory ny tany. Lehibe anjiona Jehovah, ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka iderany anaranao lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah, ny herin'ny mpanjaka dia tirariny. Ampitoerinao ny fahitsiana, fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehovah Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoerany tongony, fa masina izy. Amen. Ndeha iombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, mitsoka anao izahay, fa lehibe ny fahasoavanao. Mideranao izahay, fa lehibe ny herinao, tsy takatry ny sainay, ny fandrindranao ny fiainanay. No tantaninao izahay, ka afaka miombina miantso ny anaranao ankehitriny, no ny asan'ny fanainao masina taty anatinay, mankasitraka ray eo. Manoloana ny famasinanao dia mahatsiaro ny faharatsianay izahay, indrindra ny amin'ny fitondrantena fihetsika ny fiteninay, tsy naneho ny voninahitrao izahay. Ka mamindrafo Tompo aminay, mamela ny elokay, aza tsarovana ny fahadisoanay. Mangataka famindrampo avy aminao izay Tompo, koa mamindrafo aminay. Inonay fa Andriamanitra be famindrampo ianao, ary ianao ihany koa no efa manome famelan-keloka ho an'izay manetry tena eo anatrehanao, koa hitrahinay ara-ankehitriny ny famelan-keloka izay atolotra ao anay, satria efa nanetry tena teo anatrehanao izahay. Mangataka aminao ary izay Tompony mba hiasan'ny fanainao masina aty anatinay, mba hahatonga anay ho mendrika ny fiantsonanao. Ary mangataka aminao ihany koa izay ny mba hanatrehanao anay anio amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hahatanteraka sy hahamendrika ny amin'izao fanompoana tanterahinay izao. Ka aoriany izao fotoana izay iombonanay aminao izao Tompo, hisitraka ilay hery avy aminao izahay. Miasa ty anatinay ianao fanahy masinao, mba hahafahanay mahatakatra ny amin'ny teninao izay ho renesinay. Ny fanainao masina no hanokatra ny sainay, mba ho tanteraka aminay ilay teninao manao hoe nosikafana ny fanainy dia afaka nahatakatra ny teny,
koa mangataka aminao ary izay tompo sikafo ny fanahinay mba hisitrahanay ny amin'ny teninao, ahatakarana ny amin'ny hevitry ny teninao. Mitenena tompo fa miaino izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay ny vavaka. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina sika tompoko. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Romanina 9 andininy 9:40 ka hatramin'ny 9:20. Romanina 9 andininy 9:40 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia samy ho fianonan'ny fanahy ry havana isika rehetra izay manaraka izao fotoan'izao na zaza hitondra ny hafatra ny ten'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izay akantsika hafatra ho antsika amin'ity zoma ity dia izay hita ao amin'ny Romanina 9 ka ny 7:70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Ny epistily ho an'ny Romanina dia ahitany indrindra ny fanambaran'i Paoly ny amin'ireo fotom-pinoana lehibe izay iainan'ny fiangonana kristianina. Ary ity Romanina 9 ity dia ilazany indrindra ny fahazahoana antoka ny famonjena nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Ary ity 7:70 ity izay raisitsika dia milaza manokana ny antony izay iarahantsika miaritra amin'ny Kristy dia mba iarahantsika hiara-manamboninahitra aminy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa, hoy ny apôstôly Paoly. Voalohany ary andeha ho jerentsika zay ateraky ny mahazanak'Andriamanitra atsika no ny amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ny atonga atsika ho zanak'Andriamanitra amin'izay ambaran'ny Paoly eto amin'ity Romanina ity dia ny fananatsika sy fandraisantsika an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika. Ary ny fitoeran'ny fanahy masina ao amintsika. Eo amin'ny 9:7 dia ahitantsika izany fanambarana izany. Fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Fa raha ny fanahy'Andriamanitra no mitoetra ao aminareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ary zany no mariky ny mahazanak'Andriamanitra atsika, na famantarana mahazanak'Andriamanitra atsika, ary ny ateraka izany mahazanak'Andriamanitra atsika izany dia ny mampandova antsika n'Andriamanitra sy mampiray lova antsika ao amin'i Kristy. Mpandovan'Andriamanitra izany hoe misitraka izay rehetra ananan'Andriamanitra, ny fanjakany, ny fahasoavany. Satria izany no nambara sy naseho indrindra tamin'ireo mpanompo izay lazaina fa hoe mahatoky tamin'ny fiambenana sy amin'izay nanao ny asan'ny finoany tamin'ireo mahadiniky ny tompo, ka nilazana hoe midira ianareo izay notahin'ny raiko mandova ny fiainana mandrakizay, misitraka
zay rehetra an'Andriamanitra. Ary ambara fa miara-mandova amin'ny Kristy. Ny fiarahana mandova amin'ny Kristy kosa dia satria Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, ary izy no natao anana an'izany fahefana sy handray ny fahefana rehetra avy amin'Andriamanitra zany. Arak'izay lazainy hoe ao Mateo 7:20, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Izy no manana ny fandoavana an'Andriamanitra ray. Fa amin'ny finoana azy kosa dia tonga miombona amin'izany lova izany izay mino azy na kristianina. Ary zany no ilazana antsika fa zanaka isika, fa zanaka natsangana no ny amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ka ny ateraky ny mahazanak'Andriamanitra atsika amin'ny finoana an' Jesosy Kristy dia miara-mandova n'Andriamanitra amin'isika ary piray lova aminy isika. Dia avana malala ny fahalalantsika izany indrindra no ananantsika fifaliana ary ananantsika faharetana eo amin'ny fanarahana sy ny fanompona azy, satria mandray sy miombana lova amin'ny Kristy isika dia ny fiainana mandrakizay. Fa ny faharoa izay ambaran'izao tean'Andriamanitra izao dia ny hatanteraka zany mampandova antsika an'Andriamanitra sy mampiray lova antsika amin'ny Kristy. Dia izay lazainy hoe ny ananantsika voninahitra miaraka aminy koa dia ny rahantsika miaraka aminy. Ny fahafatesana izay tambiny ota ka ny aretan'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana mba hanavotana antsika dia mitarika antsika koa mba handany fahotana. Zany hoe zay vokatry ny tsy finoana rehetra dia ny amin'izay filibana ka fanarahana ny fiainana araka maha-olona ny nofo dia miteraka fiaretana sy faharetana zany. Satria ny taonantsika hisaraka amin'izao tontolo izao, tsy hanao ny fiainana n'izao tontolo izao, satria mampisaraka antsika amin'Andriamanitra zany. Kanefa ny tsy fanarahantsika ny fanao n'izao tontolo izao dia mahatonga ny fanenjehana antsika, arak'izay fanambaran'i Jesosy hoe satria halany aho dia halany koa ianareo, ka tsy ho zava-baovao amin'ny mino, tsy zava-baovao amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny fanenjehana izay mety hiatra aminy, ary dia miteraka fiaretana zany. Ary zany no asian'ireo martyra samihafa niara-niaritra hatramin'i Kristy ka ny fitsanganana Jesosy tamin'ny maty, zay sehoan'ny voninahiny dia tahaka izany koa no intsona ny mino mba hiara-miaritra amin'i Kristy anaiky homona amin'ny azo fijaliana ny fahotana, mba hiara hitsangana amin'i Kristy koa anana ny fiainana mpandresena. Ny fahatokiana an' Jesosy Kristy ary ny fahatokiana fitiavan'Andriamanitra ho aminy ka ahafahana mandaha ny endrim-pahotana rehetra mba hibatana ny fandresena ka irana manam-boninahitra aminy koa. Izany no hitoman'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, ary lehibe sy manan-danja izany raha oharina amin'izay mety hiaretantsika ety amin'izao tontolo izao. Zany no lazain'ny Paoly any amin'ny pistiliny amin'ny Korintianina 2:4 ny hoe ny fahorenay izay maivana zay vetivety foana dia maika miasa faritra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izay fa tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa tsy hita no haritra mandrakizay ka ny fieretana sy ny faharetana miaraka amin'ny Kristy no tanteraka fiarantsika manam-boninahitra aminy koa. Ry havana malala, ny fanekena ho feno ny fanahy masina ary ny fanekena ho tarehy ny fanahy masina no atanteraka izany eo amin'ny fiainantsika zay fanandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ka antsoina hoe zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy dia ny ankehitriny ary rahatr'izay amin'ny fahafenony
amin'ny fiaviany Kristy. Ko dia mahereza ary ry havana. Ka tazony mafy izay efa nananao dia ny fiombonanay ianao amin'i Kristy mba tsy siaka ny satroboninay trao. Amen. Iaraka ivavaka isika. Ray, lehibe sy mahatalanjona ny fitiavanao anay. Terainay ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mamafisina taminay tamin'ity andro anio ity, Ray, fa ny sedra-piainanay dia tsy maintsy manana lalana lalovana izay ka ieretanay. Amin'ny mahanofo anay nefa, Ray, dia hitorianay ankehitriny fa tsy mahafeny tenanay izay miarika amin'izany fisetrahana ataonao amin'ny maha-olombelona anay izany. Izany sedra lalovanay izany nefa, Ray, no antoka lehibe indrindra ahafahanay mijoro mba ho isan'ny zanakao. Ary rehefa isan'ny zanakao izahay
dia ho anisan'ireo voasorotra ihany koa ary notsongainy. Fa rehefa ho avy ny andro ray izay ionanay aminao, dia mba anisan'ny mpandovanao ihany koa izahay. Lalana maro ny tsy maintsy lalovanay Ray Andriamanitra. Ankehitriny ny firenenay dia mandalo an'izany sedra izany. Misedra ny valanaretina, misedra amin'ny seha-piariana, misedra amin'ny fiainanay manontolo ray eo. Irianay sy angatahanay ray eo, nitahinao anay, nitsinjovanay anay, ary itsoroanay rehefa ho avy ny fotoana ka hivoaka ho mpandresy izahay. Ka hisay hijoro, hitraka, ary hisaotranao kiteranao manao hoe ny famindraponao ray eo no nahatozao anay. Irianay sy angatahanay aminao manokana ihany koa ray ny firenenay satria olon'ny fiarahamonina izahay. Be ireo namanay, mihoatra lavitra noho ny eritreretina ny sedra mahazo azy. Be ihany koa ireo namanay, tsy manakatoraka intsony manoloana ny fiarahamonina. Ampomba ny fanahinao masina izy ireny ray eo, ahatsapahany fa tsy ireny izy manoloana ny zava-manjoa amin'ny firenena ity. Angatahanay aminao manokana ihany koa ny mpitondra isa amin'ny ambaratongany eto amin'ny firenenay. Ny aniara-pitantanana amin'ny fanjakana izany, indrindra ny ara-pitondrana amin'ny fitandremana. Be ny zavatra miandraikitra manoloana an'izy ireo, be ny adidy sy ny asa atao miandraikitra amin'izy ireo. Ampomba ny fanahinao masina izy ireo ary tolosaina ihany koa. Ahalala izay tokony hitondrana, andreto ondrinao. Ny firenenay ray eo, raha tsy mendrika ny nonona ny anaranao akory, mba amindrao fo. Ka mba ho isan'ireo voasongotra ary isan'ireo voafidy, satria nanam-pikasana izay ray eo, mba hamonto filazantsara ny tinosina ity. Ka ombainy fanahinao masina izahay, amin'izao herinandro ankatoka ny fitsingerina ny ankalazaina nandatsahanao fanahy masina tetỳ amin'ny tany izao ray eo. Irianay mba hiavao indray, ny finoana hiavao indray, izay rehetra mety nangatsika tao anatin'ny fonay tsirairay avy. Ka ho mendrika izahay ny anonona ny anaranao manao hoe ray. Angatahanay aminao manokana ihany koa ny fiangonanay. Be ny zavatra kinasanay eto ray eo. Eo ny asa fanitarana. Eo ihany koa ny vinavinakasa amin'ny fisondronon'ny mpitandrina. Ianao mahalala ray eo, ianao mpandahatra. Fandrina ihany ny anay amin'ny maha-olombelona anay. Fa na tsy lobava akory ary izahay dia efa fantatray fa ianao manana ny feno sy ny ampoka sahaza ao anay tsirairay avy. Apetraka aminao feno izany ray eo. Fa reto vahoakanao dia tanana ihany fa ny asa tianao. Irenay sy sitraky ny fonay ray, izany vavaka sy fanindrina taonay izany, mba hampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao fianatra fa izay manao hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga any eny fanjakanao, ho atao any eny sitraponao etỳ an-tany taky ny any an-danitra, omeo anay an'io izay anina saza ao anay, ary mamelà ny heloko ay tahaka ny namelanay izay mety miheloko taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy fa manafahanay amin'ilay ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny nitsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony izay akasitrany ho masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen.
ho an'andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.